Ny anarako moa zany a Jean-Luc Rakotokisoa dia eto amin'ny kabinean'ny ésotérisme Madagasikara isika amin'izao fotoana izao ny mikirakira resaka ésotérisme zany a izany hoe miresaka momba ny art divinatoire sy ny art occulte rehetra zany ny atao amin'ity ésotérisme Madagasikara ity. Notre praticien ne voue aucun culte pour le skid. Et d'ailleurs, de culte ici, il n'en est pas question. Car le skid n'est pas une religion. C'est un art divinatoire comme tout autre, ou presque. Notre praticien, lui, maîtrise plusieurs de ces arts divinatoires allant de la tarologie, en passant par l'astrologie, jusqu'à la géomancie. Toutefois, c'est le skid ou la géomancie malgache qui nous intéresse pour connaître d'abord de quoi il s'agit réellement. Soulignons dès l'abord que sikid vient de id, qui peut se traduire par la serrure ou le fermer. Fa ho anazy ny fanazavako le skid dia manokatra mihidy. Misy zavatra mihidy eo zany, misy zavatra tsy fantatra. Misy ohatra hoe misy olana anankiray tsy fantatra inona mahatonga an'ilay olana tetserevana hoe inona izay zavatra hoe vahana zany sokafana mihidy hoe inona mahatonga ny olana io dia izay no atao hoe skid. Dia mpiskid zany a manao an'izay skid izay a manokatra an'izay mihidy izay izy hoe inona le olana misy a dia sokafana le izy ahafantarana hoe inona le olana misy amin'le fiainan'olona anankiray. La géomancie n'est pas née à Madagascar. Elle provient plus précisément du Proche et du Moyen-Orient et a donc été introduite sur nos terres. Même si dans son ouvrage pratique de divination à Madagascar, Dr Jean-François Rabédim, anthropologue spécialiste des arts divinatoires, affirme que l'art divinatoire par le skid semble le domaine privilégié de Madagascar. Tany amin'ny faritra Proche-Orient, Moyen-Orient iny le tombohan'ny skid. Araka ny teneninao teo dia géomancie ny anarany amin'ny teny vahiny. Dikany hoe géomancie dia mazava ho azy tsika sao tany am-pianarana ny antony hoe géographie ohatra. Avy amin'ny teze hoe géo tany zany le hoe géo, ok? Dia géomancie zany avy amin'ny tany le géo dia mancie moa fijerevana amin'ny lalany eo amin'ny tany zany. Dia manana tantara manambaritsika fa be da be ny arabo tonga teto Madagasikara tsy ilatsika fa tsy litoraty zao tany atsimo atsinanana fantatra tsara mihitsy fa hoe arabo zany olona zany na ny anarany ary tonga dia hoe litoraty izay mahay skid izy. Fantatsika tsara ihany koa fa na eto afovoantany ary dia misy mpanjaka anankiray izay antsoina hoe Abiby, eo Ambodrabiby, izay sady mpanandro arabo Abiby na ny anarany ary dia Abiby avy amin'ny teny arabo. Dikany hoe Abiby dia hoe tiana. Raha tsika amin'ny teny gasy zany dia tiana ny anaran'io mpanjaka Abiby io dia izy io mpanandro dia mpanandro sady mpiskid ihany koa izay mampatonga ny malagasy etỳ avoantany mbola miteny manao hoe aza miseho azo mahita volana alohan'ny Abiby le izy tompoko fa tsy hoe alohan'ny biby. Ny arabo sy ny jiosy no tena ny fototry ny navian'ny skid dia zareo rehefa nandeha nivelatra nandeha eran-tany dia noentin'izay fomba mampanao an'izay dia ireo zao nanome ohatra ireo razambe antsika malagasy ireo mbola mety misy hafa fa ireo ihany no mety voateniko arak'izay teneniko izay litoraty zao Abiby zao arabo zareo nitondra an'izay fomba mampanao teto Madagascar zay. À travers le monde, plus de 1000 variétés de géomancie existeraient donc. À Madagascar, on compte aussi de nombreux types de skids, comme celui des Intinjouis ou celui de l'Anakar et bien d'autres encore. Mais en pratique, comment procède-t-on pour connaître la destinée par le skid? La clé est mathématique. Ny skid dia tsara manamarika azy fa io zany natsoina hoe première langue binaire voalohany indrindra teto tany. Inona moa ny atao hoe langue binaire? Hoan'ireo zareo informatisiana mpikirakira ordinateur zany solosaina dia mahafantatra zareo hoe ny langue mandeha ao anatin'io dia 0 sy 1 ihany. Ny informatika zany tsy mahafantatra zany atao hoe A zany fa iny A iny misy code hoe 0 firy dia 1 firy no mampatonga an'iny dia ohatra ihany koa eto amin'ity skid ity langue binaire zany ity skid ity no anaovana azy. Avant d'aligner le skid, il faut d'abord réveiller les graines de fan par le fou à skid. Il s'agit d'une sorte de formule rituelle nous révélant en partie l'origine même du skid, entre autres par la légende de Mamagvatouarn et Babamin, comme le précise Dr Eugène Régis Mangalaz dans la divination au quotidien, le skid et ses formes symboliques. Ensuite, on procède au tirage aléatoire des graines pour remplir les cases du rain skid
ce tableau qui est en haut de notre tapis et dont chaque colonne et chaque ligne portent des noms bien précis. On prend alors soit un tas de graines et on retire 2 par 2 les graines de ce tas. S'il reste des graines en nombre pair à la fin de notre tirage, on place 2 graines dans la première case de la colonne du talet. S'il reste une graine à la fin de notre tirage, alors on place une graine dans la première case du talet. On peut également procéder par lancer de dés. Si le chiffre qui apparaît est pair, alors on met 2 graines dans la première case du talet. S'il est impair, alors on y met une graine. On répète l'opération jusqu'au remplissage de toutes les cases du talet. On procède de cette manière jusqu'à remplir le Reinskid. Ensuite, on garnit le Zanatskid, ce tableau en dessous du premier, dont le remplissage suit une règle plus stricte encore, encadrée par les noms de chaque case et de chaque ligne des 2 tableaux. Cette règle est exactement le même que pour le langage binaire, c'est-à-dire que toute opération mathématique dont le résultat est pair est traduite par 2 graines placées dans une case, autrement elle est exprimée par une graine. Pour ce faire, on remplit d'abord la colonne dénommée Faasiv en additionnant les lignes Faaval et Alisai. Si la somme est paire, on place 2 graines dans la première case, si elle ne l'est pas, on place une graine. Puis, c'est au tour de la colonne Adz, il s'agit de la somme des lignes Abil et Alsai. Vient la colonne Umbias, somme des colonnes Faasiv et Adz. On continue avec la colonne Asurut, somme des colonnes Bilad et Faatel. On poursuit avec la colonne Lalan qui s'obtient en additionnant les colonnes Mal et Talé. Après cela, on remplit Sel par la somme de Asurut et de Lalan, puis Zanahar, somme de Umbias et de Sel. Il faut remarquer que Zanahar ne peut être impair, sinon le skid est incorrect, car un résultat impair est dit Andevu, alors que Zanahar est un Nanjin. Enfin, on remplit la colonne Chan par l'addition de Talé et de Zanahar. Lorsque toutes ces opérations sensibles sont effectuées, le skid est enfin établi et il permet la lecture complète de la vie d'une personne. Misy zavatra be dia be ao anatin'io skid io, araka le teneniko teo zao misy efitrano 9 ao anatin'io skid io. Tale zany zao io zany zao le olona jerevana. Ny maly io ny fidiram-bola le olona. Ny fahatelo io ny manodidina sy ny prêt-à-pot an'le olona. Ny bilady io ny tany misy an'le olona. Ny fianahana io ny zanak'le olona. Ny abily dia io ny antsoina hoe ramatoa lehibe na faratsitsaina. Ny alisay io ny vadin'le olona jerevana. Dia fahavalo io ny fahavalo ara-bakiteny, fahavalo ara-bakiteny na ihany koa fototry ilay olana an'ilay olona. Ny fahasivy indray dia io indray ny antsoina hoe fanahy na ihany koa reny antsointsika hoe talisman. Inona ny antsointsika ny talisman amin'ny teny malagasy? Le zavatra hoentiny reny. Ody, zay angambany. I fahasivy zany zay talisman na fanahy. Ao ny ombiasy ara-bakiteny, ombiasy. Ny aja ino izy teo sakafo sy ny zavatra mifandraika amin'izay. Ny zanahary ara-bakiteny, Bahary zany, le créateur. Ny asorita indray razambe. Ny sely afaka raisina anankiroa ny sely. Ny asorita afaka ampiana kely hoe ray dia ny sely afaka atao hoe reny ihany koa. Ny sely ihany koa nefa afaka atao hoe tsena, varotra, afaka atao ihany koa hoe vahoaka ny sely. Zay zany ny sely. Lalana ara-bakiteny, lalana. Dia ny trano arak'izay anaran'izay trano. Dia rehefa hita eo zany le izy dia jerevana hoe inona le fanontanian'le olona, dia ampifandraisina amin'ity fahavalo ity jerevana hoe inona mampatonga le olana, dia mifandraika amin'izay le izy. Avy eo koa mbola misy be dia be ny zavatra afaka raisinao anaty.